atolotry ny XL radio sy ny ONG Madazuris Clinique eo anao anio. Tantara indremiana mitondra lohateny hoe Afera. Tantara nosoratan'ny RH Roland. Nana totosa sy ny kerakera lafinera teknika nomena avotry ny aina. Afera. Ery baraitsikely aloha izazy io fa nombana lamba sisa lesa. Fanga mbola tsy vita ihany izy ao sheria. Aloha ela raisina fa tena tsisy anaovana zavatra mihitsy ka. Mba sahirana kely fotsiny zaka. Aina ngina kosa le dala. Mba atao vainganary fa mandy be nety izazy ty e. Nga ela mbola tsy mahay manolo zaza ihany e. Aiko vele sy tsy efa nataoko. Sady mbola marefy kely koa ty ka atahorako sao folaka eo ka. Aleo aza ihany nanolo azy fa sao koa manino eo zanako ka. Ka zay mihitsy ane. Aiko foana io rehefa miampidimina enina eo. Dimy hoe na enina nga. Amin'ity fiainana efa mahay mafy be ty ve. Fa hono ahy e. Ahoana kia? Nga misy vaovao. Zany fa antany an'laza hoe nanahoana ihany le fitadiavana asa tany. Mba misy mangirana ihany ve. Hatreto aloha dia tena kely ny fanantenako e. Fa andeha hoe ny varatra indray za sao dia mba misy mpitady asa ihany mantsy ihany koa. Tokony tsy ho kivy mihitsy aloha elahy e. Satria raha mitoy izao fahasairana antsika ty dia tsy ho voaloha eo ny hofatrano ka mety ho voaroaka ny tompontrano etsika. Tena efa mikaroka hevitra foana anie za e. Ary tsy maintsy mahita ihany koa. Za tefa mivavaka foana mba hita elahy e. Eny e. Za koa aloha hijoro ary tsy ho kivy fa hitrakatra any an-trano. Fa zao ahy e. Mba manao akanjo metimety eo lesy za fa mpampiasa anie ka mijery ambony ambany vao mandray e. Ka raha malotoloto akanjo dia averiny eto fotsiny ko. Marina lesy zany ka raha voretra koa anie dia tsy mandray zareo e. Eny e. Zay ary zany fa rapito za mandeha amin'ny faritra varatra iny indray a. Zay zany fa andao aloha mba hiaraka hiantsena antsika telo mianaka e. Andao ary za tsy izy. Lehilahy, ahoana k'i izay malala? efa vonina ve ny sakafo ao e? Taoko ianao sisa no andrasany. Ko andao ary e? Ataova ary e? Fa zao a? Fa misy iny e? Nga... Tsy zany fa mbola mitady any zaketo foana nga inivo? Ye! Tonga teto izy dia mivaliko ty ny mahazatra ihany. Tsara zany, fa rehefa leo ve tsy hajanony ihany io e? Raha itory koa moa inona mba fatany makasika ny tribonaly? Ka amiko manokana aloha dia tsy misy atahorana ny amin'io e. Harirarirantsika eo fotsiny iny. Zahay mihitsy. Fa omeo sakafo tsara ihany aloha izy a. Fa miandry ny tenin'ny Monsieur Abdou tsika dia ataony opération amin'ny zaka. Raha ny amin'ny sakafo indray aloha tena milamina ka. Ay, fa ny sécurité indray tsy misy mampanavy e? Fa hono ahy e, i dokotera lanja ihany ve zany no manao ny opération amin'io? Ie, fa ho iza indray moa e? Ka indraindray mitondry Abdou ka. Ka miandry ny mesazy na ny antson'ny Abdou dia zay vao atomboka. Ka raha izany anie dia tokony hiteny izy alohan'ny hatongavany. Ie, mety hoe une semaine na 3 jours minimum e. Kay ve, dia ahoana zany ny atao? Araka ny resaka io dia amin'ny semaine ambony mety ho avy aty Madagasikara hono izy. Dia mimana zany no ataoko. Ie, fa zay ry aloha fa andeha hitsotsotra kely aloha za. Nga tsy hinana dessert ianao e. Ko tsy arosinareo tsy inonako fa inona ny dessert e? Salade de fruits. Ay, tsara kosa zany ao daholo zany ny voankazo rehetra ko. Ieko. Misy zony eriko. Alolo rangapotserina. Lehilahy, misy olo zany fa jereo aloha e. Tsy ilay reniny zaka indray ve zany?
jereo aloha izany fa sao dia olona hafa e, fa tsy laozanao manao zavatra eo fotsiny. Eny ary e, aleo aloha jereko ary. Manahoana ianao ry tovolahy? Salama tompoko. Saika mba hanontany zaho hoe sao dia mba mitady mpiasa nareo ato? Tena mety aminay mihitsy ianao a. Lava ranjanana. Sady bôgosy ao amin'ny tena ilainay azy tsara mihitsy ka. Aleo aloha mpandrosoana dia hita eo. Tovariana be anie ianao izany ry madama e? Anka. Zaho fa mijery ny paozinao ivelany zaho hoe mety ety aminao na tsy ve ny asa ato aminay? Avanana amin'ny asa rehetra ihany zaka, ary tsy mifidy mihitsy. Afaka jerenao anie CV-ako e. Efa zatra miasa rery izany miaraka amin'ny namana raha ilainy izany. Eny e, aleo aloha mpandrosoka ianao dia miresaka amin'ny ramose. Dia ho hita eo e. Ka mandrosoa ary aloha ianao e. Ie, misaotra tompoko. Malala, misy olona mitady asa ato ka efa nampandrosoko ao e. Izany ve? Ho avy izahay e, fa mbola mamita kely an'ity zavatra ity fotsiny. Olona ngetroka be ne izy izany e. Vila be izao koa boko. Jereo ne tsy atokotany hita amin'ity fitaratra 4x4 ity. Misy mifiry tomabilina maro isan-karazany. Fa mahagaga ao dia izao e. Tena tsy hisy mpiasa hitako mihitsy. Eny e, lasa lavitra eto fotsiny koa ny saiko fa tsy izay hatafiditra no eritreretinako. Manahoana ry se? Manahoana tompoko? Fa ianao manahoana? Salama ry se za. Ka ahoana moa izany atondian'ny se izany? Araka ny teneniko tamin'ny madama dia mitady asa za. Ka efa nitondra mombamomba anao izany ianao? Eny tompoko, ireto ilay izy. Ao ary hoe mba vakiky kely aloha. Apetao eto ary ny larana taro-piazonanao dia miantso izahay ka. Nanahoana ny ditany e? Ohatra misy fanantenana ihany ka, fa mba trotroy ambavaka ihany. Sady mety ho tsaratsara koa ny karama. Izany tsara kosa izany rehefa misy tokonaina ka. Dia ahoana izany? Dia miandry ny antso avany sisako, fa ny 500 mifinoko aloha dia mindry za fa voaray e. Aza mbola misoka aloha raha tsy tafavoaka ny ala. Fa hono asa mikasika inona ilay izy? Ka vilangeza be ne ilay izy e. Ohatra ny hoe orinasa nefa tsy mahita mpiasa ao mihitsy ne za e. Ka mety hoe congé angamba, na misy anie ny patron manokana andro iray na roa tsy asany mba hialana sasatra kely. Mety ho izay angamba lesy a. Fa tia koa ny tena mahazendana anahy e. Fa inona indray ilay izy Ka izy roa rery no ao amin'ilay trano be, sady tsy hahenona na dia feo anjaza iray akory ny azako. Ny anao koa dia be eritreritrery. Mety hoe nanao vakansy ilay izy aza dia alefa lavitra ny saina ka. Way, tena azafady tompoko fa voadonako ianao. Afa-baraka marina fa very daholo ny entan'ity vehivavy ity. Fa maninona lesy? Ka voadonako anie ny entan'ity madama ity e. Way, tena azafady ry madama. Ao lesy rofina fa tsy dia miparitaka anie izy izany e. Mba mijery tsara madama ny manaraka fa tsy olona pahana na jamba ne ianao e. Miala tsiny tompo fa be olona anie dia mifanjosika dia voadona tsinahy e. Fa tsy ilay tovolahy nitady asa tany an-trano ve ty? Ary toataony tsara jerery ery marina sa... Tena mamerina ny azafady rery madama. Tsy maninona rery izy roa fa fomban-javatra izany Avy aloha izany ho amin'ny fa nareo ary mba tsy mahitako. Izay fa avy aloha izany dia amin'izay e. Ie, misaotra betsaka madama. Ery Ahoana? Ohatra ny hafahafa izay fahitako anareo teo nga efa mifankafantatra nareo. Inona koa ary ny dikan'izany fanontaniana izany e? Ka ianao no nodinihan'ny tsara teoko, sady any aminao foana no masina. Eny tsara tarehy kosa aloha izy, miaraka amin'ilay solomaso, ny volo manarina ny tarehy, tsy ratsy e. Lanja, fa inona daholo izany e? Aza manao izy teny ohatr'izany moa e?
fantatro fa heverinao volona fantatro ngamba iny ka inona indray ka raha tonga dia nampiresahana teo izy sa mbola fenina lanja ity antsenitsika izao fa ndao ody ka tsy te hifamaly aminao ety za sady tsy mpiady antsena koa fa zandray izany no mamorona aleo koa ary tonga any an-trano toy izany ary za tsy manaiky raha tsy mazava izao a masikoroa izao no mahita misy olona zany ry Dalila. Iza indray ary zany fitady azy zany aleo aloha jereny Manahoana ianao madama? Manahoana ianao? Misy vaovao anga? Ka izany no andehanako aty hoe mbola tsy tonga ihany ve Jackie? Madame Nivo nanomboka tamin'izy lasiny dia mbola tsy miverina teto izy Zaho hoe aleo tantaraiko anao ny fomba nilany teto mba inonao fa mampalahelo aho mihitsy ianao mivezivezy ety serotika. Ka tsy mazava amiko mihitsy ane. Jackie ane tsy mpanao an'izao mihitsy fa dia mahagaga mihitsy tia momba azy ity Aleo arirarira amorana kanga tsy amanorana eto aloha ty. Mandreraka be mihitsy ny vezivezena aty amiko aty isan'andro zao. Rehefa amoronana sy resena lahatra eto ve ty tsy ho tony ihany Fa inona marina manjo azy? Zaho are saika tsy ho lazaiko ihany izy ty nefa mampalahelo ahy ianao. Araka ny teniko teo za aloha tsy teny hoe ao an-trano anie ny zanakao hoe vola be iny ve dia ho avoditry fotsiny non. Iaza ary ve ataoko ny eo an-tanana indray ve no avoditra laza izy fa mila vola hoe tsy haiko izy teo fa ohatrany hoe hividanana tanany ambanivohitra izany hono mosa aiza dia ny momba azy moa fantatra tsara ka dia natoky izahay izy koa moa tsotra be iny dia nomendra mise Izy aloha tsotra dia otrina volana laina nanaikitra ny trotro ahoana indray fika manaraka izany tsy ho resy lahatra eto ty telo tapitrisa teo no nalainy fa naseho anay mihitsy ny saritany sy ny vola hoentina olaniana amin'izany loza marina fa dia ina ary tia nataony Jackie dia mananao foana mihitsy telo tapitrisa be izao ve dia hividanana tany ka zany rery madame Nivo no hita fa hoe mety tanora vao miara izy ka rarindra manao azany ka tsy izany anefa amanetsiny aty aminay dia mahazo tany raha manatina fikambanana ONG Malagasy Juris Clinique le tsy atsinana ny tribonaly izy no mikarakara sy mamita mombamomba ny taratasy rehetra fa dia mahagaga ty fanapahan-kevitra samy rery ty ka tsy haintsika ray aman-dreny re zany fa hitanao ve aloha re tsy lamba miara etsy ie tena kanjo mihitsy ireo miara eo ka zany no mahagaga anay avy nanasa lamba izy dia nresaka tamin'ny Asy Ramse dia nomenay vola dia lasa aveo zahay ary gaga sy talanjona ny asany ao tsy midina nefa ny vola be lasany ihany tena mampitondra fahoriana mihitsy nataonao Jackie zao nefa to tsy mihina hoe zany ny fidiram-bola zao aza tsy misy aza miayay an'izany re ianao ry madame Nivo mampalahelo anay ianao ka zao hoe omeko vola ianao dia mampandre anao zay rehefa miverina aty izy zay mety sa tsy mety ieny izay ataonareo mety aby efa tsy manapidiny tsonotsinona ka reto ary le vola dia aza miasa saina amin'ny tanora fa ho fatifaty foana tsy amin'ny antony eo anie ianao oay tena vola be ane reto ahoana ny amerenako any reto aza manainy amerenana an'ireny fa fantatrainy manjoanao ka raha ny raha manao an'izao zay dia misaotra betsaka reto tompoko Andriamanitra ane tahanareo Andriamanitra hoe hesy ny Afera tsy misy idiran'Andriamanitra izany eny omendalana ary ianao raha Nivo misaotra betsaka veloma mandra-peo ane eny ary
Fa inona ihany mbola mampividavidana toy io ry lanja? Ay mbola nytaniana ihany. Tsy misy takona izay tsy ho hita ho ain'Andriamanitra foana ny mandahatra ny zavatra rehetra. Lanja, minina aminao sy ny zanantsika aty fa tsy misy ninina ataoko ka. Dia ovy ny sainao re. Raha tsy matoky ahy ianao dia alaivo ilay baiboly. Ka ny fijerinao teo anie tsy zakako e. Ianao koa dia mijery azy tsara ery. Lanja, fantatrao aho fa mbola tsy nandanga izany. Ary fantatrao koa ny toetrako rehetra. Fantatrao koa fa mivavaka ihany koa za. Sady tsy mbola nanitsaka amin'ny fitiavantsika koa. Ianao rery ny tiako ka ho tazomiko mandramaty ilay voady teny ambonin'ny alitara. Ery azo omena tsiny za fa tsy tiako zaraina manolina ianao. Airery ianao e. Tena tianao ka mahatonga anao foana. Miraikitra be ato-poko lahy. Tsapako lesy izany seria. Avy eto tratrarika eto ary malalako e. Za koa anie tia lary ho ajaiko koa ilay voady ireny. Mahazo mandro ivony vato lahy fa ialahy rery ny ato-poko. Misaotra ery malalako izay za voadony. Ialahy koa nie no mampisavo ny saina eo e. Lasa lavitra be ery. Izay olona tsy fata-peviana ireny ve dia mampiasa saina lahy. Na za ary mbola tsy mifanena tamin'iny akoroniko. Ka ajanonany amin'izay izany. Avadio indray ny resaka. Izay mihitsy e. Aleo mihitsy ajanona izany resaka izany fa tena tsy tia malalako ka. Izay mihitsy. Aleo rangapitserina fa tonga ilay fotoana. Izay ilay tovolahy Dalila. Ka izao ndrimy manao ny entretien dia atao amin'ny fanaovana azy hatrany. Reny toromarika hatra izay reny ihany no arahana. Oke Rosea, tsy mahalala ny Dalila nga. Iza mbola tsy baby raha vao samy manoloana azy eo e. Ka mandehana ary rehefa vita ny bote. Makiasika sisa. Dia andana ary ianao aloha makany amin'ny efitra afany. Oke zany lasa ary zaka. Kay tonga ianao, mandrosoa re. Hoay marina izany hatsaran'ity madama. Tena ao amin'ny daholo ny rehetra, mibika, vola, ny rehetra. Marina tsy anjery latsaka tany no hitako. Zato fandehana eto anoloako moa tena tsy hay lazaina intsony. Mandrosoa ary ato amin'ny birao e. Misaotra tompoko. Efa nijereny ramosehako ny CV anao. Ka ny atondiako eto dia mba modipoitra kely anao. Izany hoe izany nametrahan'ny ramosehanao ny entretien anao. Ka raha hitanay fa mahafeny condition moa ianao dia efa mety ho raisina ka. Eny tompoko, ka eto ary mifanontanianao fa vonina maly anao za madama. Eny ary efa hitanay ho ihany ny CV anao ka tiako anontaniana anao dia hoe tamin'ny orinasa inona ianao no niasa voalohany? Comptable tao amin'ny chambre de commerce za tompoko. Asa tsara be anie izany e. Dia maninona no tsy tamana? Sa kosa nanao faute? Izany fa tsy mifanaraka e. Tsy dia tian'ireny Afera ireny maty zako. Ny tena tiako ny dia ilay valikasa sarako iny no ivelomako e. Marina izany. Tsy fantatrao fa ianao mihitsy no atao Afera. Fa izao toanao izao mihitsy no ilaiko. Eny ilainay mantsy e. Fa ahoana tompoko? Mila olona tomady, bogosy, lava, sarika toanao izao izay ato. Za aloha vao mijery anao dia tena tiako hiasa ato ianao e. Misaotra tompoko. Ary aza asiana tompotopoko izany moa fa tsy anarako anie izany e. Atsoy fotsiny izao hoe Dalila hoe. Fa rehefa sasy ramose dia atao ve madama. Loza marina fa tsy tony ve ilay antsony sasany hoe mahamasosy. Ary tsy ny vehivavy mitady azy izany no misy manadala fa ny lehilahy koa aza. Fa izao ve dia anatin'ilay hatsarana ny tansana teo e. Lasa saina anie hery izany. Aza manay fa tsy misy atahoranao ny amiko. Ka izao ohatrinona ny taody saliara tianao isam-bolana? Ohatrinona hoe hiteny ambony sao lazay manararaotra.
Iteny ambany koso matikena maso eo. Ery sa tsy izay moa nanaranao teo? Tao tsy mamaly mihitsy mantsy ianaoko. Efa hoe aza miayay fa izay teninao eo ny diniantsika. Ie, izay nanarako ka. Ahoana re? Mety ve raha efa tretsy? Kay ve izany? Tena tsy mety mihitsy izany. Zay ary ny olona. Tokony hoe netsy ny karamanao ka faly ve ianao? Ako kely ny tsobazana fotsim-bary za ty ka faly sahirana. Ahoana moa tsy ho faly ry madama? Fa misaotranao sy ramose ihany aloha ne? Tsy misy idiran-dramose izany fa za ihany. Izany hoe kaonao maheto ka izay mahafaly anahy ihany io. Eny fa dia tsy hay reny tsy hisaotra tompoko. Ka tia misy avansa dia afaka mody ianao androany fa apitso ianao tonga dia miasa. Ie, misaotra tompoko. Efa hoe tsisy tompoko izany ho ireto ary ny volanao e. Oay, azafady madama, indray marina. Misaotra indrindra e. Dia ahoana sy ria? Falifaly ery ane lazany. Tafiditra miasa ihany lesy za, ary tonga dia nanome avansa anahy izy fa rapitso no manomboka miasako. Ahoana ty vola be ty nefa mbola tsy manomboka akory? Sao lamba nananao foana tany ary ianao e. Zahay indray izay lanja. Aya daholo izao rehetra izao. Olon-dehibe anie za e. Ka tsy hitako firy lesy io ve tsy tonga dia karama ray volana? Za lesy tsy mba manaonao foana izany ary mandeha mahitsy hatrany. Manomboka rapitso za miasa dia mba homanao ny fanamiako e. Dia ataoko anatin'ny kitapolao koa ve ilay akanjo fetina miasa iny? Ilay akanjo depo ve? Ie. Efa misy combinaison any ka. Orinasa anie izany. Ay kosa, ho avitra ihany izany sika telo mianakako. Ie, mba atao metimety koa ny sakafontsika an'io e. Ka ina ary no tia mivadiko e? Aza dia mba manao izay mahamenatra eo moa e. Oviana indray ary manontany ny sakafo hohaniny e. Ka mba hafa neny androany e. Dia izay no anontaniako an'lahy. Ay, ataovy voanjobory sy hen'omby ary dia asio lasary. Dia izao, aza dino nitondra sakay foatra ny lany mantsy izy ao Ay, ao amin'ilay nieritreretiko mihitsy Ka manina raha tonga dia natao e. Ka mba manatsafa lesy za, sa tsy tiany lava e. Kay ve? Dia nanao izy tao ry Dalila? Ianao nga ahoana? Tonga dia ao anaty arato sady ny masony tsy miala aty amin'ny vatako mihitsy. Efa tsara izany. Ka ahoana aloha fahitanao azy ao? Mba olona salama tsara ihany ve sa? Raha ny fahitako anazy aloha dia tena olona tomady mihitsy e. Fa ohatran'ny tsy mihinana sakafo simika izy fa ohatran'ny sakafo bio no tena hohaniny. Raha azoko tsara izany dia mety betsaka ny anaovana an'ilay riny Ary tena valeur be mihitsy raha ny fahitako azy. Fa izao Fa ahoana indray Aza taitaitra moa e. Ka izy ane efa niasa tao amin'ny chambre de commerce e. Efa niasa tao amin'ny chambre de commerce izy. Dia inona hono ny alany tany Toa hoe be Afera be hony aho. Dia tsy tiany hono izany e. Ka noho izany dia mila resena lahatra tsara izy Raha azoko tsara izany dia ianao no tena hiasa amin'ity indray mitoraka ity Fa ahoana? Fa nga tsy miara-miasa. Izay mantsy ny hitako fa ampiodina aingana ny tiako. Tsy izany ka. Fantatrao tsara mantsy izay lehilahy fa tena anatin'ny fitiavam-behivavy ity. Ka indraindray no atao fitaovany Kay ve izany e. Aza manahy ianao fa efa tafiditra ny resaka Mba tsy ela indray lahy izany Rosea, Dalila ety e. Tsy mbola nisy ny lalovako tsy taraiko sy tsy niraraka Ok ary fa dia matoky an'lahy izany izahay Ary aza tao taraiky
Mo aza dia ikoropahana koa fa solaso ny azy avy eto ampelantananako. Aza manay fa kalma fotsiny dia aron film ataoko e. Ohatray, iza indray ary za miantso izany. Allô, izy zao azafady e? Dia ahoana ny Monsieur Roger? Inona vaovao any? Ny vaovao tsy tapitra izany e, fa inona indray no ilaina? Mila vosy tovafa ho ny patro atiako. Ka ahoana, misy efa vonina avy ao? Ohatray, ny entana ho misy foana, ary tena tonga dia d'origine be neto ka oviana no ilaina? Ka raha ny fandehany aty dia amin'ny tapabolana no tokony ilaina ilay iziko. Mety tsara izany. Mamelena miantso fotsiny ary rehefa tena ilaina e. Aza matahotra ianao ry Monsieur Roger fa zao aloha e. Efa milamina ve ny famoahana ny entana mandrapatonga eny amin'ny aéroport e? Efa milamina ka, fa saingy mila vola maromaro fotsiny e, dia atao tsara amin'ny fifanarahana. Aza matahotra ianao raha resa-bola izany e. Ataova matipaika tsara fotsiny e, dia mirapelina anao rehefa malalaka. Ok, zay zany fa dia mandra-peona e. Ok. Eto izany no asiako fidirana, dia nahevitra mety rangahy izany e. Ary aloha amin'izay rangahy tonga dia efa tsihana ka. Kay le ty e. Way, fa maninona ianao ry ery a? Tsy maninona ka. Ao hoe jereko ny tananao. Way e, zao hoe dia tsy maninona. Andao aloha asiana alikaola any an-trano io. Ka tsy maninona anie za e. Aleo fa voeziko amin'ny lamba fotsiny fa manjary tsy vita eo indray ty asa ty ka. Tsy maika lesy io a. Misy fanafodany ao an-trano e, fa tsy hoe tsisy akory. Ka andao ary, tsy manahirana anao ve nefa? Fa manahirana hony. Mandrosoary dia mipetrapetra eto e. Ao aloha sasako amin'ity alikaola ty ny tananao. Miaritra kely fa somary mangiry-firy a. Fa hono ahy? Ahoana? Nga ianao infirmiera sa dokotera? Dokotera amin'ny zavatra rehetra. Fa tsaboiko tsara ery a. Fa inona ary ty ataon'ity madamo ty le? Toa ohatrany hoe misavosavika, mitsapatsapa. Marina raha tsy mangoritsina aby ny vatako rehetra. Sady matahotra koa. Raha iny moa miditra tapoka amin'izao raha misy dia asa izay ataony io ngamba. Ery a, aza matahotra fa lasany amin'ny vilany raha misy. Madama, aza makafanahy ianao fa ho simba eo neny asako e. Tena marina moa madama. Aza manao an'izao moa e. Fantatro izay ataoko ry ery a, fa tsy tohitro mihitsy. Ary za koa moa mba efa niteny anao hoe rehefa tsy eo raha misy dia tsy fotsiny hoe dalila ho aho za. Ka matahotra anie za e. Inona ry ny dikan'izao e? Mila mailo tsara aloha lahy ery fa sao dia vandrika izao a. Nefa ohatran'ny raiko pidi amiko izany ety dalila ty e. Inona ry no ataoko Andriamanitra? Jereo angety izy misafosafo sy mikidikitika. Marina raha tsy ho tafalatsaka ety ihany amin'ny farany. Ery a, aza manafa tsy misy ambadika na zavatra hafa fa ohatra manentana na fotsiny ianao. Ka tsy vitako izany e. Tsaro fa piasa anao anie za e. Sady manambany anao zany. Piasa anao ve dia... Tsy misy an'izany ry ery a. Ny fo ty tsy mirarahana izany. Sa tsy tia ianao? Fantatro ianao fa manambady fa tsy handravan'ny tokantranonao a. Tsy hoe izany fa tsy mety hoy aho. Raha izao ngamba ny hitany Ramose dia asa fotsiny no anaovany anahy. Ary mety hogadramy mihitsy azy. Ery a, matoa za mangalam-pity aminao dia efa fantatro izay tokony ataoko. Raha sitrako fotsiny dia avelo aloha za mba hakafafany kely eto aminao eto na te ora iray fotsiny aza.
fahotana mahafaty vitako tamin'ny Dalila mpampiasa marina dia nitsahako ve mivadiko vita mary azy? Tsy hitako marina izay ataoko. Nefa ny karama tena mahafa-po e. Saingy ny olana dia za sarony ity taranakevy ity. Marina raha namelany marina. Ery andao amin'izay isakafo fa efora amin'izay. Ha? Marina ve zany? Eny e, ho avy fa hiasa vetivety kely aloha dia tamy Zay, aleo amin'izay aloha isakafo. Mipetrapetra ary ery ao ataovy ny sakafo ary Misaotra betsaka ramose. Ngase tsy amin'ny formany dia tsy mahalany hanina sa tsy mazoto amin'ilay laoka Voatory maro toa ny tanan'izy io e. Tsy zany ry madama sy ramose fa tsy alezy mihitsy ny za e. Ny sakafo aloha dia tsara fa za mihitsy ny toa ohatran'ny vokovoko be zany. Marina raha tsy mangala mpijery aty amiko foana Dalila. Sady amin'izay nikitikitika nefa jereo ty ramose mampatahotra be ery. Hoay marina, tongotra ny Dalila zany any ohatra manafisafa ato ambany latabatra ato Tsy azoko mihitsy ny eko. Tsy androko izay atapitra ty sakafo ty marina. Ary fa maninona hoa ery ny tsemboka be tapika izany sa tsy salama ve? Mafana be nge ny andro e. Ninatsakay be loatra angamba. Jereo fa mivoara mena be ery. Zao ry ery afaka miakatra any efitrano any aloha ianao raha itsotsotra fa aleo zahay andamina ety any. Izay mihitsy angamba patron fa tena mafana sy vizaka kosa dia mirary fahazotokomana ho anareo roa koa e. Ahoana ny fandehanao ry Dalila? Efa akaiky ange ny fotoana efa niantso tao zao ilay patron be avy any an-dafy. Efa milamina fa miandro point sur fotsiny fa oviana marina tokoa moa no mety hafarana ny entany. Amin'ity herinandro ity fa aza atao ela Kay ve izy aloha efa ao anatiny araty efa tsy mikofoka tsony. Lehilahy mora malemy raha vao vehivavy manoloana azy dia efa matoky andry za zaniko fa ny fitiavantsika fotsiny so afangaro amin'ny bizina. Aza sina sarotam-piaro aloha fa za nefa androsy ambongadiny fa mba ataoko kakananjonona fotsiny ireny ampindramako ny vatako ary aza matahotra fa vola be ny takalon'izany Eny fa zay zaniko dia miandrendreny zany ny afera rehetra. Tsy ela ho ahy io Ato to lasa saina zany mandrevurevy tsy ao mihitsy Misy zavatra manahirana saiko fotsiny lesy Koraha lazaina fa somba misy anapiko anao. Tsy dia misy ninona ne. Mafimafy fotsiny ny asa ao. Ka pafirin'ny asa lahataloha nefa izany sady mba bebe karama kosa sady lary mba afaka mitondra ny fiaran'ny patron rehefa mody. Eny zay aloha eo ihany. Mila mitandrina lary eto fa sao milaza ny tsy anontaniana eo raha mba fantatrao matsy ny fahoritsaiko mahazo anahy amin'izao Ery sao tokony hamonjy dokotera ary lahy jereo any sahalany hoe tsy miresaka amiko izany. Tsy dia grave lesy fa aza manahy. Ery ny volany mbola betsaka ny tahiry ao atao inona fotsiny ireo vola ireo raha tsy lanina amin'izay mahamety azy. Rehefa tena tsy zakako lesy vao makanika. Eny ary fa efa voamako ny rano mafana androlona. Merci lesy aleo aloha tonga dia isaika za mba hanala avizanana koa Ndao ary za koa andeha hamoha amin'ny bainina kely fa efa vita ny sakafo.
Era. Ahoana patron, misy ilainao ananga? Misy ilaiko anao mihitsy. Mikarakely any amin'ny birao kely any se. Inona indray re zany ainatsona anahy zany? Aza hitako aza mahita. Mila kalma tsara fotsiny loha lafa sao dia miredika eo ka. Mandrosoary ianao ry ary. Misaotra tompoko. Ka zao ary, hitanse, izay mivady tsy dia mifanambina ary tsy tiako ny toetra ny Dalila. Fa inona moa tompoko ny idirako amin'izany? Aza maika fa ho any any sika. Ka zao, hitan'ny lahy reto. Hoay, tao vola be, fa atao inona reto tompoko? Ny ilainan'ireo dia zao. Raha manaiky ny zavatra mpanaovika ianao dia foko anao reo. Ka inona nefa le zavatra atao e? Ka zao ary, hito misy tavoahangy misy ranom-panafody dia atao amin'ny mosoara. Dia rehefa miaraka nareo sy Dalila dia tapenao amin'iny ny vavany sy ny orony. Zany hoe amonao madama ve zany? Azonao tsara. Ka atao androany hariva ihany io. Fa hono ary amse, inona ny antony? Ary nga moa izay miaraka no hoe rehefa miaraka nareo? Eny tsambako manam-pity aminao mantsy izy iny ka mety hisaraka amiko ary nitokantranonao rava. Tena ohatra misy marina ihany zany tena mipataty izany marina momba ny fihetsika Dalila, satria impiry ny aranatory izay nandritra ny nesako tato dia ho vitako ve ny andatsakain'olona. Ka hoane, efa nandinika za ary efa matipaika avokoa ny lamina rehetra. Ny fiainan'ny se lamina ary mety tsy oriny ninony intsony se. Afaka miala tsy asa intsony se dia afaka mijanona. Somba fandrika amin'onana higadrako izany patron. Ery tsy misy idiran'izany fa leo be any Dalila fotsiny za. Ary izao ny tokantrano sehany mety ho lasipatra raha mitoy io sady toa hoe efa hitany vadiny se teny an-tsena hono nareo fandony izany dia very ny entany Dalila. Ka zao tonga dia eto daholo reto volo reto dia rapitso ataovy ny asa. Eny ary. Tena tsy maintsy andefa mesazy fopilany amin'ny lanja zany hoe tsy afaka mody. Vola be tokoa aloha reto sady ohatry ny avy be koa ne zany oran'izany. Tena vola be no azoko raha vita amin'ny mission. Sady efa voapirina any an-trano ny vola. Aleo rangaha tomboka amin'izay mission. Nga ery mbola hody nefa ny miorana avy be. Ka izay mihitsy nge mahasanganehana na eto hody ve sa tsy hody? Sady manamora amin'ny mission kokoa ne zao Janona rery andro ratsy mihitsy ane io iny meteo sady raha misay tsy sarotiny amin'izany. Aleo mihitsy ary za tonga dia hijanona. Zay mihitsy sady mba afaka manao masazy ahery fa raha misay alina vao mody fa namonjy fety any amin'ny namany. Manamora ny asako daholo zany. Ary fifandrifian-javatra ve zany sa ahoana? Aleo rangaha raraotana sao atao andro fiterin'ny nono eto ka tsisy fotoana ohatran'izao. Tsy maninona re patron? Io indray zay ianao ry Eny ary ry Dalila. Afaka mipetraka ve aloha zahay Ko maninona moa? Ono dia tsy dia sarotiny ve mivadiny hery amin'izao tsy mody zao. Ka efa fantany hoe avy be ny orana dia mbola ila vaniny amiko indray ve izy? Kay kosa manja be zao mivadiny hery ity ngambo izao any am-paladia mihitsy. Aiza kosa ianao ny tena tsara tarehy raha oharina aminy ka. Marina tokoa fa tena mitady toerana Dalila ty raha ianao kosa aloha tsy atakaliko mivady aman-janako izany Mba manany amin'ny fotsiny ndre za fa rehefa mivaly dia miaraka any an'hevitra Eny ndre fa mbola isaika kely aloha za. Aleo any ambony dia miaraka midosy dia tena tsy nody hery marina. Eny orambe io moa ve dia andehanany fa mahalasa saina dia tsy hay hoe ahoana ity. Za koa moa toa manofy ratsy lava zany foana. Inona ary no antony? Tsy mpanao an'izao hatramin'izay mivadiana izay.
Fantatro tsara mantsy raha nitoetra ny hery. Sao ary mba nanaonao foana tany iny e, dia izay no mahavaky ny saina. Satria tsy aretim-batana ny azy fa areti-saina. Aleo atory fa zaho koa te ho lasa adalo eto. Tena efa te atory zaho. Aleo piana amin'izay ny jiro ka. Marina raha ho vitako ny amono an'ity dia anany izy matoa manao an'izao e. Tena oatra misy olona makaty amin'ny efitra roa zany marina. Tena patron zany le. Ay izao zany izy ty. Misy mampanaoviko latsy ataony lahy. Fa inona zany e? Fa inona ty tavoangy kely ty? Tsy zany ry Dalila. I raha vadinao amonanao aho dia nefa oatra ny tsaha. Aza mihetsika mahery fa basy tsara fany ty rery a. Tsy misy azonao zany eto ry Rarozé a. Aleo tonga dia torahako amin'ity vera ty dia avy eo mitsoaka. Iny ary ny ty e. Kay. Tena voalilay kely iny za le aza. Aleo raisiko ty basy ty fa efa hito akaikiko ito. Aza mihetsika rery a. Fa ahoana ry Dalila? Toa mivadibadika. Eny e, vadibadika tokoa ny tantara e. Ampy izay sinema atsika izay. Tena taranakeva marina ty. Mila mitsoaka fa raha tafa fohy tokoa Roger dia nelamy be indrindra. Aleo raha tonga dia mitsambikina eto am-baravarakely eto. Zay. Soa ihany fa bozaka ny eto dia aleo amin'izay koa raha mandositra. Tena fetsy ilay herin-doza iny a. Inona ny atao Roger a? Kay. Fa lasa izy. Lasa nitsoaka e. Nareo koa anarany mba lehilahy fa tsisy ilaina azy mihitsy. Ka tratra ny tapokariko. Dia inona zany ny atao fa tsy lozana miady eto fotsiny? Ka anareo mandrerakako. Vendrana. Zao no atao. Mila miantso polisy sika fa very fotsiny ilay vola be. Dia ataontsika hoe nangalatra tato izy dia vonoiny tato ianao. Tena lalitsaina mihitsy ny ianao ty a. Fa zao aloha e, tsy mahafantatra ny nato ve aloha ilay zalahy iny e? Raha ny momba an'izany aloha dia tsisy fantandray e. Ay zay olona. Za misy olona ry lanja. Jereo aloha. Ahoana izay tompoka? Polisy, mitady any Andriamatoa Rakotoniana hery. Mila manaraka anay izao dia izao io olona io. Fa misy inona tompoko? Ely zany fa ato ve io olona io e? Vadiko io fa ahoana e? Za no hery tompoko fa inona no angalanareo anahy ty? Tsy fotoana famotorana ty fa any amin'ny postan'ny polisy ho fantatrao ny antony. Sady ahoana moa tsy ho fantatrao ny antony angalananao e? Etsy ny tanana ravana rojo fa ela be zany. Io zalahy sy manoto ny tanany a. Dia ampiakaro ambony maitso kely. Lanja, aleo aloha zaho hoaniko. Vadiko rery olona. Fa manina re ianao rery a. Ela be zany, brigade, alefaso ny vamina. Zao, mba moramora ny sazy a. Tonga dia marina lazaina ry tovolahy. Ao ny sekretera efa vonona tonga dia raiso an-tsoratra. Eny ary, ny antony samborana anao ry tovolahy dia reto avy. Manodikodina ny vadin'ny patronao ianao. Ary naka vola telo tapitrisa tao an-tran'izy mivady ianao. Avy eo dia nivononao Monsieur Roger, saingy tsy nahafaty azy moa io vonona ataonao io. Ianao moa nilefa avy eo ka miantso anay mpitandro ny filaminana ry zareo. Fanamarinana ihany ireo elikireo fa ahoana, marina avokoa ireo ny ampangananao ireo. Tsy tompoko, tsy nanao an'izany za tompoko.
Zay marina lazaina ry tovolahy. Anamafy ny sazinao ane ny famafisam-bavanao ohatr'izao e. Laviko daholo ireo fiampangananareo, tena tsy melo ka. Afaka azavako ny antony naminokany Andriamatoa Roze. Eny, ka ento ary ny fanazavanao. Tandreny fa tsy misanga ny fitsarana. Eny tompoko, misaotra sefa. Niditra ny asa tao za, nanao ny asa rehetra. Natoky tsara izy roa reo. Tato ato dia niresaka tamiko Monsieur Roze ary nasiany vonoko ny vadiny fa hoe manitsakitsaka azy ony. Tsy nitaterahako anefa za fa nanavitra azy aza no ataoko. Kanefa efa hevitra iraisana ny azy roa ka za indray no nambana ny vadiny tamin'ny basy. Dia nitorahako tamin'ilay vera teo akaikiko teo izy dia lasa nitsoaka. Izay marina tompoko. Laliny indray izany fandaharan-teny ataon'izay zany e. Tsy maro-potitra zany. Nefa nisy basy marina ve tao? Eny tompoko. Brigade, atsofohany amin'ny selula io tovolahy io dia asavy miditra ilay Andriamatoa Roze. Mazotoerana ianao Andriamatoa Roze. Misaotra sefa. Misy fanontaniana kely vitsivitsy reto apetraka aminao ka mila valiny zahay. Eny tompoko, vonina ny amaly anao fa na dia izany aza ohatra misy zavatra mahalasa sainana kely ihany. Za mitaraina fa ny vonoina ka za indray no atao ankety. Aza dia taidronono mandroatra ianao ry Monsieur Roger. Fa zao e, marina fa manana fahavoazana tokoa ianao. Ka hono aho, manana basy tokoa ve ianao any an-trano? Eny sefa, ary io basy io entiko miaro tena. Mba manana taratasy fahazondalana amin'izany ve ianao? Tena tsy manana za tompoka fa ny vidiko manokana fotsiny izany basy izany. Mba fantatrao moa ny sazy mety azo anao raha nahafatany Andriamatoa hery ianao. Tsy mampiasa ny izy io za tompoko raha tsy amin'ny fiarovan-tena ihany. Eny, entinao aty amin'ny bureau polisy izany basy izany e. Sy izay fitaovam-piadiana mety mbola any aminao. Matoky ny fahendrenao mpitandro ny filaminana. Ary velomy tsy tapaka ny findainao fa indraindray mety misy ilaina anao manko. Voaray sefa, sady mbola haka taratasy nanamarina fa ny vonoany lerin-dozy iny koa. Eny, afaka mandeha ianao. Madama, Manahoana ianao? fa tsy ianao ve vadin'ilay Ramose miasa amin'ilay orinasa Tsandrafanetsy? Ie, fa ahoana kay? Ka izany no mahagaga e, fa toa hitako ho entin'ny polisy mantsy iziko. Ie, nolazainy fa namono an'ilay patron tao no mivadiko e. Nefa tsy fanao mivadiko izany a. Tsy izany ry madama, fa inivo no anarako. Misy zavatra mampanahy fotsiny mantsy ny amin'ireo olona roko. Fa ahoana? Ngara fantatrao ireo? Ie, tsy izany fa zao e. Niasa tao amin'ireo mantsy ny zanako e, ka tsy hita popoka hatramin'izao. Ka izany no andehanako aty amin'ny bureau polisy atyko. Kay ve? Dia ahoana ho izy ry madama? Nolazany fa naka vola tao hoe dia tsy miverina intsony. Dia ny akanjon'ilay zanako nefa ao, miao e. Kay ve? Afaka miditra mpanatra sakafo. Zay aloha madama fa avelako eo ianao a. Mahita ny rariny e. Misaotra e. Dia ahoana rery a? Lanja, aza mahay ahy ianao fa olona tsy meloka za. Ka efa hita boky fa mpamono olona ianao. Inona no antony nanaovanao an'izany e? Lanja, tena manome toky anao za fa tsy meloka. Ary tsy nanao ratsy fa
reo no miketrika zavatra hafa amiko e. Ka inona zany e? Manantena fa tsy hitoboka ty zany e. Marina tsy mba maty zany. Eny e, mivavaka ho an'laza. Tapitra ny famangina. Zay fa mahireza lesy a, dia salama tsara koa ny zanakitsika e. Misaotra kia. Izao tsara ny zanakitsika fa tsy maintsy mipoitra eo ny marina e. Brigadier. Oui chef. Abdiry kely le monsieur Roger ao. Ia, mahazo toerana anao Andriamatoa. Misaotra chef. Rehefa nataonay ny famodi-pitorana momba anao a, dia ohatry misy zavatra tsy dia mazava. Zany ve chef? Zany ndray zany ny diso? Tsy mbola tonga amin'ny fahazamaika e. Zao, misy fitorinanao hafa mihitsy tonga ato aminay. Ka mila ny fanazavanao za. Fa iza zany ry chef a? Olona fantatro tsara moa i Madame Nivo. Tena tsy fantatra zany raha chef a. Fa aiza moa chef nahalalako izay body sy adala rehetra izao e. Ato amin'ny braon polisy ianao ry monsieur Roger a, ka sy fanajana ihany. Fanontaniana iray fotsiny no apetrako aminao. Aiza zaki zanaka Madame Nivo? Ny tena marina, ny asa tao amiko izy ary ny soloky dia tsy miverina. Vola 4 tapitra isabe izao no nalainy satria natokisana mivady izy. Inona ny teo fa lasa nitsoka izy? Zao a, mandra-pahita marina fa tena tsy mazava mihitsy manko momba anao. Dia voatery hitananao aloha zahay. Brigadier, idio kely ihany aloha ty monsieur Roger ty fa misy tsy mazava dia tondra polisy roa na telo ho any amin'ny trano monsieur Roger tsika. Oka resefa, tena oka resefa. So dia mba misy azo hifandaminana aloha e. Tady dio fa tsy toanao za. Ary isan'ny manam-pirofo fa misy zava-miafina ao aminareo matoy ianao mitady anao kolokolo ohatr' izao. Tsy za mihitsy akory no voavidinao amin'izany. Tamy aty reto polisy reto e. Ahoana chef? Mila surveillana avokoa ny trano ato. Ao ry zalahy tonga dia sava daholo ny efitra rehetra. Azafady hoe madama, inona no ato amin'ity efitra mibarabe ity? Entana daholo ny ao. Reny entana tsy fampiasa ireny intsony e. Ah bon, omeo lakile ara hoe? Tsy hitako fa any amin'ny ramose ny lakile an'io. Fa angamo ianao tsy vadiny tsy halala ny lakile. Hafa ndray zany a. Ao zalahy voay amin'ny lakile touche partout ito a. Aleo aloha ary karoka le lakile vetivety za e. Tsy mihetsika eo ianao madama. Zay say foa. Ohatry misy fofona fafany ato zany ry madama e. Ohatray. Ento aty le madama ao brigadier. Mahazavy zao. Manino ny tovolahy io ry madama? Tsy fantatro mikasika an'io chef. Sao dia mikasa any andositra ty ianao ry madama. Fona chef. Ao aloha zalahy etso ambulance fa mbola mitempo ny fony ty tovolahy ty a. Sady mila sérum mane izy zany e. Tena mpamono olona reto. Asirojo koa ny tanan'io vehivavy io dia ento any amin'ny birao. Andriamatoa Rakoto Roger, miaiky marina ve ianao fa namon'olona sy nanao afera mikasika ny taovan'olombelona? Manaiky atopaka. Aizavy ny toerana fandefasanao ireo entana azonao ireo, ary izavy ireo mpiara-mio manatoka aminao mikasika io afera io? Misy fazara izay dia tsy haiko loatra ny tena toerany. Hoatray, fa olona miara-miasa ve dia tsy fantatra hoe? Lalina zany a. Fanontaniana manaraka. Firy izay ny olona nataonareo kidnapping? Ary efa impiry izay nareo no nanao izao asa ratsy izao? Eo amin'ny impito eo dia manodidina izay ny olona efa naondra anay. Dray. Tena fanetry be ny firenena mihitsy izany ianao ty a.
dia ny rano tsy manatsiny no higalabonanareo toy izao fa hitodika aminao indray aho madame rabiary manana dalila. Eny tompoko. Ekenao ve fa niaraka ny kondo nanao ireo afera voalaza etsy ambony rehetra ianao? Eny tompoko, voainga ianao niaraka taminy. Tandremo raha matoa kely fa mety hampitombo ny sazanao ny tsy fanekenao ny fahamarinana. Zaho anie andre matompo tsara efa tsy tena risika fa... Lotereny zany ianao dia asainy manitsaka bibilava dia hitsahana ihany koa. Izy atopy tsara no tena... Mangina, tsy mbola anjaranao zao. Ka hono ara matoa kely. Lotereny vadinao zany ianao hiara hiasa aminy. Sainao ny tena atodonikotrika n'io asa maizina io. Nanampy fotsiny atompoko fa tsy misy fantatro mikasika an'io tany am-boalohany. Fa zao kosa efa zatra tsara e. Efa mitombotra ekefa. Tsy atompoko. Fa inona moa zany ny antony hoe nanekenao hiara hiasa amin'ny vadinao? Sa noho ny fitiavam-bola? Norahoana nisaraka aminy atompoko raha tsy manaiky hiara hiasa aminy. Zany valiteninao zany ne madama ka ohatrany tsy mitombona e. Satria ianao avokoa no titra ny fananana rehetra ao. Mbola say mandanga ihany ve ianao? Mangina, ho ampitory indray. Ianao zany no madame Nivo? Eny tompoko. Afrina zany ny zanakao no nogiazan'izy ireo? Nandritra ny 7 volana tompoko. Ary nolazainy koa fa nandositra tao aminy hoe zanako ary nosolokiny izy mivady ireo. Noho izany dia nomeny vola aho mba hanampianay fa mampalahelo azy hoe. Tena efa galifatsy mihitsy nareo mivady a? Satria mba ho takina ny nafenina dia nataonareo izay ambabona ny fon'ny madame Nivo. Dia nomenareo vola izy mba tsy hivezivezy. Eny ary, misitona aloha ny fitsarana. Fitsarana. Araka ny fanadiadiana no neloka be vava nataon'Andriamatoa, Rakotobe Roger sy Rabiary manana Dalila, dia voahidy hatramo-maizina mandra-pahafaty izy roa, miampy ny lamandy 20 tapitrisa. Tapitra ny fitsarana. Dia vitaka, tena loza. Tena potika amin'ny fiainako. Inona tsony moa aloha zany amiko dia aleoko maty e. Dia izao zany ny hafaran'ny fiainantsika. Marina tokoa tsy mba maty. Nieritreritra ny tsy ho tratry ny aliko mihitsy kinanjo aty aponja ny hafara. Tena tsy zakako izao. Tena izao ny hafarantsika reo izay malalako. Vadiko marina, afaka ihany. Marina lesy tsy mba maty zany a. Matoky alala za, tiako be moa vadiko. Tratra ihany ny mpanao ratsy ty. Saika amin'ny vadiko tsy manatsiny indray no nidoboka. Marina lesy mifoana. Eny e, fa misy ihany lesy ny marina vao vidy vola. Fa vitsy zany a. Fitondrana nefa miady amin'ireny ary tsy mitsitsy raha matratra. Fa zao e, misy vaovao mahafaly lazaiko amin'lahy rehefa any an-trano. Fa inona lesy zany? Sady tsika nefa tonga e. Aleo aloha voaiko ty varavarana ty. Petra eto aloha lahy eto akaiky eto dia akopy masony lahy. Raha tsy miteny za hoe sokafina zay vao sokafina. Nandray ary zany. Eny ary, azo atao ela fa rendriketo anie za e. Zay, sokafa amin'izay. Oay! Fa tao vola be. Fa vola taiza reto rehery a. Ao ary fa ho tantarako an'lahy. Natolotry ny XL Radio sy ny ONG Madazoris Clinique ho anao teo. Afera. Ireo nanome ny tantara. Andry, Enitsoa, Faniry, Erintsua, Niavo, Saya, niaraka tamin'ny Mario. Tantara nosoratan'ny RH Roland. Nana totosa sy mikerakera lafinera teknika. Nomena avotry ny ainy. Afera.